fanampiana avy amin'ny fanjakana omaly tsy miova miteraka korotana ara-piarahamonina trany. Fitsaram-bahoaka maro ireo tsy mahatoky ny fitsarana sy ny fanjakana. Dimy amby telopolo taona androany ny fifamonoana teo amin'ny Kongo Fosy ny TTS. Magnano mbola tsara atsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ity matonaly ity sabotsy voalohany volana Aogositra taogno 2024. Tonga soa eto amin'ny fotoana ny vaovao asaina ampanajana atsika jiaby anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny famazatra moa dia andesitsika manomboka ny vaovao amin'ity niany ity ny tatitry ny zava-misy mandidina ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Ravrazafy mahena no mamintana izany amintsika eo amin'ny rindrantsary ny Andra Kotomalala. Dimy sy efajato ny tranga vaovao voatily androany ka ny 307 tamin'ireo teto Antananarivo avokoa, 27 Mahajanga, 3 Tomasina, 10 Fianaratsoa, 7 Antsiranana ary 9 Toliara. 7 ireo manaraka fitsaboana amin'izao, raha 3 kosa ny totaly ben'ireo olona nitondra ntsimokaretina teto amintsika nanomboka ny volana Martsa ny Makaty. 7 ny fitambaran'ireo sitrana, ny ampireo roa sy 300 androany, ny ampirapolo ny forme grave izay mitotaly 300, olona ray hafa ny namony aina izay manome 700 hatramin'ny siny aretina teto amintsika. Eo amin'ny vaovaony sosialy ary no andesitsika manomboka ny votoaty ny vaovao amin'ity niany ity miteraka savorovory eny anivon'ny fiarahamonina ny fizarana ny ilay fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana. Tahaka izany indrindra no nisy eo teny ato-madinika androany araka ny vaovao nangon'ny Asin'Andriamalala sy Tokiramarolahy ary Andra Kotomalala. Natosika fameno, na fananganana komity loharano, na vatsi-tsinjo, na kalomora, na fanampiana sosialim-bahoaka dia savorovoro ara-piarahamonina trano no ateraka izany. Tsy mirindra ny fizarana ireny fanomezana sy tosika ireny satria tsy manana paikady mazava sy mahomby ary tsy mahay mandray lesona ny mpitondra fanjakana. Androany dia tetsy amin'ny malakamy manozara fanomezana ny filohan'ny Repoblika saingy asorenana sy atezerana no azon'ireo vahoaka etsy amin'ny fokotany atao madinika atsimo. Vary zao ny hitana entiny amposy any dia zavatra miboritra ireny fa tsy fantana ilay zavatra miboritra ireny. Tao amin'ny semino zay zao tsy mbola nandray tamin'ilay raetsy mihitsiny dia zay tsy ao anaty koty lava foana nefa zay tena sahirana tsy manana. Vadinay tsy aminasa, zay tsy aminasa dia eo zany dia inona zany no hoaninay amin'izao. Tany semino dia tsy tao zay misy firme efa mianaka zay manana karine daholo manana tokantrano. Tamin'ilay 500 000 ray ihany nahazo za ihany sy zanako zany anankitelo ireo samy mipetrapotsiny. Nandendray mivarotra mbola tsy ao anatiny ihany ray. Dia inona zany nefa ny ankizy tsy afaka miasa amin'ilay fiboahany ity. Izy bevoka tsy afaka miasa tsy mihinan-kanina zany za marary. Satria zay tsy nahazo an'ilay taratasy kely dia tsy mahazo mandeha fa miandro fiantsoana. Nefa tonga bany dia milaza fa hoe farana treo fa tsisy tony. Dia ao amin'ny fokotanay anankitelo naraina. Dia fokotany andrefana 7, fokotany atsinanana indrindra 520. Dia nalahelo zay fa mba reraka tompoko dia mitaraina. Nefa ny président zany ny tena hoe président zany sy ny vomera zany manazava hoe ny olona nahazo an'ilay tosika famena tsy mahazo tsony. Dia nefa izay mahita fa ny olona efa nahazo an'ilay tosika famena any mbola mahazo an'ilay izy. Fa nahazo fanampiana indray avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI Madagasikara. Tsy mazava nefa ny fitantanana n'ireo vola ireo ka itakin'ny besin'ny maro ny famoahana n'izany fanazavana izany. Ravorazafy mahenina sy Andra Kotomalala. Raika amin'ny 707 tapitrisa dolara ny fanampiana arabola azo Madagasikara avy amin'ny FMI amin'ny alalan'ny FCR na ny facilité rapide de crédit famoaham-bola faharoa entiny atrihana ny Covid-19 eto amintsika. 737 tapitrisa dolara ny fitambaran'ny fanampiana azo araka izany natokana ho an'ny sehatry ny fahasalamana sy ny fanarenana ny ara-toekarena ity fanampiana faharoa ity. Tsy hita nefa ny mangarahara mahakasika ny fitantana ny vola io
vao maikaiza miantraika any amin'ny vahoaka ny aretina ka mamiteraka aiay ho an'ny maro toy ny fanampiana omeny fanjakana izay tsy natokana ho an'ny rehetra akory. Nisy tokoa ny fampahafantarana ireo fanampiana ara-bola rehetra nataony teo anivon'ny ministera ny vola sy ny teti-bola saingy tsy voalaza tamin'ny antsipiria ny fampiasana izany fanampiana ara-bola izany. Ho any amin'ny faritra distrika ny Antsimondrano iny itsika anatin'ity fanadihadiana manaraka ity tsy faly amin'ny famefena ny tsena izay ivarotan'izy ireo ny mpivarotra ao Andorany fotsy. Asin'Andriamalala no teny antoerana mitatitra izay vaovao izay eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Tsy nisy fifampiresahana mialoha na fampandrenesana mialoha natao tamin'ireo mpivarotra ao anatin'ity tsena be n'Andoharany fotsy ity. Avy dia nesorina tamin'ny toeram-pivarotana izy ireo androany ka voatery ny varotra teny amoron-dalana. Ity tsena be ity izay mamerina mpivarotra anjatony mahery. Tokony fampiraranko mihinana sy ny tompon-tany mandra-pavita an'ilay tsena izay efa nomeny hoe ataonao anay dia tokony mba maharitra an'izay koa ilay tompon-tany fa ilay tompon-tany izany ohatra ny tonga dia manao tsinitsinina anay ato nefa tsy izay no midongy an'ilay tany ato fa matoa izay no mipetraka eto kominina mametraka anay eto manofa izany izay neto safiry rehefa manofa dia tompony nefa lasa ohatra ny hoe mangatakatany tonga dia ravana ny tsena tsisy fiarana fa io hita taratra hoe ravana ny tsena anaovana tsinitsinina an'ilay vahoaka majinika dia izay no hitaraina anay izay no angatanay fanampiana tsisy fifampiresahana mialohan'izao tsy fantako aloha izay antrany zareo samy kominina fa tsy misy fifampiresahana mifahafantarako an'ity tany ity izao hoe lafo izy efa namefa ny briky io izy vao fantatra hoe lafo koa ty tany ity fa na ny tompony ty ary ny varotra tsy nihera taminay hoe amidy fa raha ny teny izy hoe amidy ty tany ity tsy miamby izay fa voavidinay ity andriamatoa dia deratsiraka ny name vola 3 alina sy bilina nanadivana an'ity dia nofaina natao tseny ity. Niezaka nanatona naka fanazavana tao amin'ny ben'ny tanàna Andoharany fotsy izay saingy tsy nisy tompona andraikitra afaka nanome fanazavana ho anay. Lafim-baovao hafa kosa 5 taona androany ny fifamonoana nisy teo amin'ny TTS na ny tanora tonga saina sy ny mpikatroka kung-fu tamin'ny taona 2020 sy 2010. Mitantara ny zava-misy tamin'izany ny mpianatra iray anisany niaraka tamin'ny grandmaître Pierre B. Jessica Miray no mitatitra ny andindin'izay eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Nalaza maneran-tany ity tantara mikasika ny fifamonoana teo amin'ny TTS sy ny kung-fu ny taona 2020 sy 2010 ity ny voalohan'ny volana Aogositra. Efa ny volana Septambra 2020 sy 2010 no nisy ny disadisa teo amin'ny Rodonta ary tsy ny afara raha tsy taty amin'ny volana Aogositra 2020 sy 2010. Anisa mitatitra izany ny gazety Le Monde. Toy izao ny fitaterany azy. Nalaza ary tena akaiky ny fony olona ny mpanao kung-fu tamin'izany. Satria nilatsaka tsitrapo niaro ny olona tamin'ny herisetra nataon'ireo TTS izay fivondronana tanora nampiororo tamin'izany ary matetika no ampiasain'ny fanjakana. Io vondrona io izay tena nampiororo mihitsy teto Antananarivo. 70 teo eo no namony ainy tamin'ny fotoana io. Mitsingerina androany fa 5 taonany. Tamin'ny andron'ny grandmaître Pierre Misael le fotoana no niseho dia nisy ny efa disadisana izy teo amin'ny filoham-pirenena Andriamatoa Deratsiraka sy ny grandmaître tsy hoe disadisa moa izany ilay izy fa nisy tsy fifankahazahoan-kevitra tao amin'ny zareo dia tamin'io izany no natonga an'ilay ohatrany hoe fifamonoana notafian'ny zareo ny kung-fu teny Ambatomainty niditra atraty Anosy-be ilay izy. Ity fotoana ity no naharavan'ny kung-fu teto Madagasikara ary tsy nahazo taratasy fahafahana ny sokatra indray raha tsy taty amin'ny taona 2020 sy 2010. Fa lafim-baovao hafa kosa indray manoloana ny trangana fitsaram-bahoaka izay nisy eo teny Ampasika tamin'ity herinandro ity dia nanantona mpahay fiarahamonina iray ny ekipany MBS androany. Inona no antony? Inona ihany koa ny fiatraikany izany eo amin'ny fiarahamonina malagasy? Njava Andriamahefa sy Tahiriny Aina Ranariny. Toy ireny ny zava-nisy teny Ampasika nalaribylasa teo. Tovolahy iray no niara amin'ny fitsaram-bahoaka rehefa tratra mifokon'olona teo ampanaovana ny asa ratsiny. Maro no toyiny raha nahita ny horonan-tsary niparitaka tao anaty tambazotra serasera. Misy kosa nefa ireo nilaza fa sahazan'ny mpanao ratsiny toy ireny. Inona tokoa ary ny mety ho antony mahatonga ny zava-mitranga toy ireny? Ho anay mpanabe pikirakira sy mpandala ny fiarahamonina ary mpandinika ny